Mahasarika olona trano ny tsena Mahamasina rehefa andron'ny alakamisy maro karazana ny entana hita ao anatin'izany tsena izany toa zakany fahefa-mividy rehetra ihany nefa ny vidin'ny entana ao amin'ity tsena ny Mahamasina ity mahavarina azy fa na ny gasy izay monina ny ampitan-dranomasina any ka mandalo eto Madagasikara manao ny fialan-tsasatra dia mitsidika ny tsena Mahamasina trany rahantsika ny fanampanazavana. Na ireo teratany vahiny na ireo malagasy izay mipetraka any ivelany ka mandalo eto an-toerana dia hitana tsena tsy amin'ny tsenany Mahamasina ity. Moi j'ai acheté une chemise qui elle est belle et pas de souci par rapport à chez nous en France. Efa ela be no fatarako ny tsena Mahamasina fa tsotra tsy ngeza be ohatr' izao zany izy. Tsy hoe ngeza be terano fa fantatro efa ela zay. Amle même misy produit vita gasy koa dia izay no tena nandalana taty. Produit vita gasy dia izay tena nandalana na vilany na akanjo na chemise na zany no nahitena mba nijery taty. Mandalo zay ka efa olo zay io dia izay no hijerena zavatra aty zany mba mijerijery zavatra hoentina any ambany. Misy amin'ireo mpanjifa no efa mpiatsena matetika ety Mahamasina. Io no tena ohatran'ny mahasarika anao ety amin'ny tsena Mahamasina ety. Ny rehetrarehetra ny fodin'eo. Tsy dia mahafantatra loatra ny tena tantarany izany tsenany Mahamasina izany ny olon-tsotra fa ny lovan-tsofina no miampita raha ny voalazany ity iray mpianakaviana ity. Ny lovan-tsofina fotsiny moa ny entiko tamin'ireo ray aman-dreny tany aloha hoe ny tsenan'ny Zoma ozy izy tany aloha teny Andohany ny Andohany dia avy eo midina teto Mahamasina dia tany Lalakely dia ny foanany Giolira Zanamasy tamin'ny fotoan'andro ny isaka Zoma tao Lalakely dia zao miveriny eto zao reny isaka alakamisy zay fotsiny tantara fantatro fa ny hitako fotsiny aloha za tsy nahita teny Andohany fa ny tsenan'ny Zoma na Lalakely dia zao miveriny eto zao satria tsy misy tsony ny tsenan'ny Zoma na Lalakely dia zao eto zao. Ireo mpivarotra dia mahita fa milamina raha ny tsena ety Mahamasina no resahana ary samy mahita izay tadiaviny ny mpanjifa tsirairay manomboka amin'ny akanjo hatramin'ny kiraro sy ny kojakoja samihafa. Ny fanirian'izy ireo dia ny aretan'ny tsenan'ny alakamisy Mahamasina izay fa tsy ho foana toy ny tsenan'ny Zoma teny Analakely teo aloha. Hatretany koa ny fotoanantsika ara-pijery-jaina tamin'ity takarivan'ny alakamisy ity mankasitraka fenanao nanaraka ny fampalalam-baovatra amin'ny farany azadiny mitoetra ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra Ma TV mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.